Ia. Ny zavatra nitranga aloha dia marina fa ny olona tsy mino moa zany tsy maintsy iny. Ny zavatra nisy teo amin'ny fiainako zany a nanomboka nisy ty taona vaovao 2014 ty dia tsy mbola ary natory tamin'ny alina zay. Fa efa nanomboka tamin'ny alina 31 décembre 2013 dia efa nanao alim-bavaka zay a hatramin'izao. Ary raha za manokana dia efa navita alim-bavaka nitrany 20 alina. Tsy natory a nitady an'Andriamanitra. Tao anatin'izay anefa nangetaheta mafy mihitsy hoe te hihoana amin'ny Jesosy hoe aiza marina ianao fa te hitondra fohazam-panagoavana dia niditra tao anatin'ny alim-bavaka. Tao anatin'iny anefany a dia nisy feo tonga tamiko hoe aza mihinana hena ianao a na nofon-javatra na dia trondro azy. Dia nanomboka teo zany dia nifady tsy nihinan-kena mihitsy a fa dia voankazo, legioma, zay zany sakafoko. Dia tamin'ny fotoana vao 2 herinandro lasa zay andro alarobia amin'ny 7 ora maraina rehefa nitsotro dité sy mofo tao an-trano a zany. Dia nisy rivotra ny fofofo be tao an-trano a zareriny tao. Dia nisy lehilahy ray niseho tamiko dia ozy hoe za Jesosy Kristy a fa anao fotoana aminao any an-danitra fa ho hisy fivorian'olo-masina any an-danitra dia tsy maintsy atrehanao zany. Dia hoe inona ilay fivoriana dia hoe fanovana ny Madagasikara sy izao tontolo izao.